Arrivani talata fahafolo ny volana Desambra taona efatra amby roapolo sy roa arivo manatra ny fiarabana topolasy topovavy. Tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao asainay ampanajanianao hanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Ny pejy ny fiatrena ny fifidianana avy hatrany no isataratsika ny fampahalalam-baovao mahakasika indrindra ny lisam-pifidianana. Mila amarina tsara ny karapanondro sy ny olona mitondra ilay karapanondro araka ny toromarika ny mpisolovava ny antoko Madagasikara. Manoloana ny tsy fahatomombana ny lisam-pifidianana azo avy amin'ny ordonnance. Nisy ny fanadihadiana nataon'ny antoko ary nozahana sy namariny ny vatany ny fisian'izany tsy fahatomombana izay. Fanampanazavana hoentiny Maître Hubert Rarson, mpisolovava ny antoko Madagasikara. Ny zavatra anitanana ny rehetra zany dia ny tokony isy ny fahamailona zany amin'ny androm-pifidianana rapitso satria rehefa nitondra huissier zany navady tany nanamarina ny liste électorale zany izay navoaka amin'ny alalan'ny ordonnance dia nahitana zavatra tsy tomombana ao anatin'izany ohatra dia ny fisina anarana fanampina anarana karapanondro atreo ihany zany ny voalaza avy any anaty ordonnance mikasika olona anankiray izay natao asaina soratana anaty lisam-pifidianana. Ny lalàna nefa zany milaza fa tokony voasoratra ny anarana fanampina anarana karapanondro ny ray sy ny reniny ary ny aty amin'ny kazy farany zany ny tokony fanaovana soni. Noho izany zany rehefa nivoaka avy any le ordonnance tsy misy père tsy misy mère tsisy ray tsisy reny zany dia rehefa napiditra anazy ry zareo tompony andraikitra dia nataony hoe inconnu zany ireo satria tao anaty ordonnance tsy misy père sy mère dia nataony inconnu zany le izy. Ka raha piditra zany rehefa any amin'ny androm-pifidianana dia raha vao ohatra ka ao anatin'le lisam-pifidianana anankiray izay nivoaka avy amin'ny alalan'ny ordonnance tokony isy lisam-pifidianana roa zany ao anatin'ny bureau de vote dia anankiray zany lisam-pifidianana tamin'ny révision annuelle ny liste électorale na RAL. Fa raha vao ohatra zany izy ka ty anatin'le liste avy any amin'ny ordonnance dia tokony tena mailo tanteraka mihitsy zany ary tonga dia manamarina ny karapanondro ary ny karapanondro amarinina dia ny anarana fanampina anarana numéro karapanondro ny anaran'ny rainy ny anaran'ny reniny zany hoe le karapanondro zany avadika mihitsy le karapanondro dia jerena hoe misy ray ve misy reny ve izy fa ny ao anatin'ny le liste mantsy izay navoakan'ny ordonnance dia tsy napetrany eo ny anaran'ny ray aman-dreniny. Ka raha ohatra zany ka misy anarana ray sy reny ao anaty karapanondro kanefa inconnu ny voasoratra atao anatin'ny lisam-pifidianana le avy amin'le ordonnance dia tsy io zany le olona satria olona manana ray aman-dreny le hita ao anaty karapanondro tokony hifidy dia nefany atao anatin'ny liste électorale olona tsy fantatra ny rainy ary tsy fantatra ny reniny dia tsy ekena zany no hifidanan'ny olona loatra an'izay. Zay zany zavatra misy voalohany. Zavatra misy faharoa zany dia misy koa anarana zany fanampina anarana ireo ndray tsy avy amin'ny ordonnance fa natao natsofoka fotsiny anarana fanampina anarana dia eo amin'le reniny zany na le rainy tonga dia le fanampina anaran'le mpifidy ihany naveriny ato. Ohatra zany Rakotobe Noely zany le prénom dia le reniny zany avy eo ataony hoe Noely fotsiny. Zavatra ohatr'izany zany le zavatra misy dia mila marinina foana zany le karapanondro hoe Noely fotsiny tokoa ve ny anaran'le reniny sa iza ny anaran'le reniny. Dia raha vao misy tsy mifanitsina anankiray fotsiny ary amin'ireo anarana fanampina anarana numéro karapanondro anaran'ny reniny anaran'ny rainy dia tsy io zany le olona tokony hifidy ao anatin'ny liste électorale dia tokony mitsangana zany délégué manohatra an'izay zavatra izay hoe tsy io le olona voalaza ao anaty liste électorale fa raha ty olona mitondra karapanondro ty dia manana ny rainy izy manana ny reniny izy. Zay zany le tokony atao dia toerina zany tokony tsy azo hifidy zany satria tsy io le olona. Tokony alainareo sary mihitsy amin'ny telefônina ilay karapanondro sy misy ny reniny sy ny rainy mba ahafahantsika manamarina zany anoloan'ny tribonaly avy eo fa olona hafa no mifidy tamin'le liste électorale. Zay ngambany no zavatra lehibe tokony atao dia tokony fanetana ny tsirairay zany mampita an'izay fanamarian'izay. Mahakasika indrindra izay vaovao izay dia maro ireo tsy fahatomombana hita maso amin'ny alalan'ny didy itsovolana ny ordonnance ao anatin'ny lisam-pifidianana. Manoloana izany indrindra dia tonga teny anivony Voamera maleo tena misahana ny fifidianana na ny CENI ny marina teo ny teo anivony antoko Madagasikara.
naharitra ora efatra ny fampiresana teo amin'ny rotonta saingy tsy nazahoana valy teny mazava mahakasika ireo tsy fatomombana ny teo anivony seni foibe taratra anatin'ny fanazavana ny fanoliana andraikitra hoy ny solotena izay tonga teny antoerana nandritra ity fotoana ity tato-pavao. 770 sy 403 no isan'ny olona nampidirina anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana tamin'ny alalan'ny itsovolana na ny ordonnance ho an'ny teto Antananarivo renivohitra. 770 sy 404 no tsy misy anarandray, 700 sy 704 tsy misy anarandreny, ary 150 sy 500 sy raial no fanampina anarana ihany no natao anarandreny. Birao fandatsahambato 450 no mihoatra ny 700 ireo olon-datsabato ao aminy. Mampametra-pantanina ny tarehy marika mivoaka hoy ny sekretera jeneraly ny Antokotimy, kanefa fifidianana madio sy mangarahara ary tsy misy osoka no dradradradraina amin'ny fanomanana ny fifidianana. Ohatr'izao ny ateviny ity zao ny anaran'ny reny tovy amin'ny fanampina anaran'le olona systématique io a, zany hoe ny anaran'le olona zany nataoko hoe Rarandriamasinoro Tahiry Nirina dia ao anatin'ny rainy père inconnu dia ny reniny Rina fotsiny, zay zany ny anankiray. Ny faharoa ity ndray zay mirepresenté ho fa 80% ao anatin'ny liste ny ordonnance io anarana mitovy daholo. Raha hoe Randriamasinoro Tahiry Nirina no ato anatin'ny ordonnance dia efa misy anarana Randriamasinoro Tahiry Nirina efa anaty liste arrêté tamin'ny 15 mai. Dia ny manaraka ato indray ity ndray maire inconnu zay tsy m'existe mihitsy ny fomba ahafahana mahazo kara-panondro hoe maire inconnu zany. Dia ato ny isan'izay dia manaraka ato moa ny bureau de vote zay nanontaniana teo fa tena mbola tsy nahitana valina mihitsy atao ahoana satria tsisy éclatement na bureau de vote 147 bureau de vote no mihoatra ny 700 ny olona ao anatiny. Ny akabeazany reto dia amboriboritany faefatra any an'izany EPP Anosy be 1050 ny olona ndray ifidy ao zany, any amin'ny ouest EPP ouest Ambohijanahary 1050 mitovitovy daholo, Anosy Mahavelona 1050 zany ny akabeazany. Mazava ny fepetra apetraky ny lalàna, anarana feno, adresy, anarana ray aman-dreny, asa ary larana kara-panondro, ireo no pitsopitso ny tokony hita ao anatin'ny lisam-pifidianana. Amin'ireo lisitra navoaky ny seni amin'ny alalan'ny ordonnance anefa dia misy olona tsy fantatra reny izany hoe tsy manandreny voasoratra anarana. Zavatra tsy azo eritreretiny izany hoe olona tsy fantatra reny izany hoy ny fanamafisana. Fatao amboriboritany faefatra sady tsy misy numéro ana kara-panondro no adresy tsy adresy n'Antananarivo renivohitra zany no tao anatin'ireny liste reny. Tonga eto zay inona moa ny antondianay tetỳ amin'ny seni mitondra ny proof rehetra teo ampelantananay zay hoe jerevo le lisam-pifidianana fa tsy logika Antananarivo renivohitra ve ny ordonnance zay navoaka dia 80% hitovy ny anaran'ny olona. Ohatrany hoe tokony mila manafatra anarana ny ivelany tsika zany tsy ambitsony ny anarany eto Madagasikara, mitovy ny anaran'ny olona. Anarana efa ao anaty 15 mai no mbola anarana mivoaka ao anaty ordonnance. Ahoana ny mahalogika an'izany? Systématique père inconnu dia ny prénom an'le olona ny anaran'ny maire. Tondra an'izany fanazavana izay ity zay nandray anay moa zany solotenan'ny seni teo dia ny SE secrétaire exécutif ary ny DSI dia namenay anazy tany ny proof dia milaza izy fa hijery au niveauany dia anapa-kevitra ny seni amin'ny androany arivo hoe atao ahoana ity resaka misy fifidianana ity zany. Tsy manana fototra ny aingan'ireo taratasy fangatahana tsy mifanaraka amin'ny lalàn'ireo ny eo anivon'ny seni raha ny fanazavana hatrany. Ny tribonaly no voalaza fa manana ireo antota taratasy feno ho fangatahana izany raha ny fanazavana voaray hatrany. Tsy manana donné an'izany ny seni na ny seni foibe na ny seni anivon'ny distrika fa ny tribunal manana an'izany satria ny raha nambarany dia hoe ny procédure natao dia fond de dossier rehetrarehetra mijanona any amin'ny tribunal ka na ny seni ary zany tsy mahalala hoe ny information nivoaka avy aty amin'ny nandefasana demande tany amin'ny tribunal ve mitovy amin'ilay information navoaka ny tribunal rehefa avy eo. Tena grave zany zavatra misy zany satria ny seni zany rehefa avy eo dia ordonnance fotsiny sisa ary tsy individuel ny ordonnance fa
collectif an'le ordonnance anarana be deabe ny ao anatiny dia zay no averina atao sizy manoloana ireo rehetra ireo dia mbola tsy tara raha izao no mandray fanapahan-kevitra mandray andraikitra ny eo anivony seni ho iatrany ny antoko tiako i Madagasikara finiavana notakiny ho iatrany ny fanamafisana mbola ijanona eo amin'izay vaovao izay iatrany isika tandindomondoza tanteraka ny safidim-bahoaka saingy tsy azo ekena izany efa tsy maintsy takina ny fifitenana madio sy mangarahara ary hoekeny rehetra hoy ny teo anivony Gonveleka androany tsikatra tanteraka ny tandrevaka ataon'ny seni izay ahina ho firaisana tsokombakomba amin'ny fanomanana anodina ny safidim-bahoaka saingy izany indrindra no mila ampitsangana ny malagasy iray manontolo hoy ny fanamafisana takobavao ny andro miaratiana eo amin'ny sarsondratsariny Mathieu Pranchi sarotra ny everana fa ny ankamaroany olona izay tafiditra ao anaty lisym-pifidianana tamin'ny alalan'ny ordonnance dia mitovy anarana amin'ny olona ny boendy ao anaty lisym-pifidianana izay nofaranana ny 12 Mey lasa teo tsy azo ekeny izany satria raharam-pirenena no resaka eto safidim-bahoaka ny tandindondoza noho izany tsy maintsy takina ny marina sy ny mangarara amin'io hoy ny fanamafisiny eo anivony Gonveleka ny olona ao anatin'le 35 000 fidy zay vao nahazo ordonnance zany 80% reo olona reo dia mitovy anarana amin'ny olona koatran'ny Antananarivo rehefa nanaovana analyse zany ao anatin'izay zavatra zany hoe le système de doublon zay zany manana an'izay logiciel zay niaingy zay any amin'ny liste arrêté tamin'ny 15 mai dia nampitahina amin'ny liste navoakan'ny seni farany ordonnance io dia rehefa nanaovana confrontation io zavatra dia ny hitanay zany 80% reo olona reo dia mitovy anarana ohatra Rakotondrasoa Emmanuel mialatsiny fa fronketo fotsiny zay ao anatin'ny ordonnance dia hitanay indray zany zay anarana zay ohatra hoe any Majunga dia misy koa any Miarinarivo any Tsonomandida dia eritreretana zany fa raha 35 000 olona mpifidy dia 80% 35 000 fi anaran'olona mitovy daholo ny verina dia izay no natonga anay nyresaka tamin'ny seni sao dia mba misy zavatra azo atao mba hanalana ny ahiahanay manoloana ny reto anarana be deabe miverina isaorany moro zareo zany fa nanaiky tokoa nkitsy foa ndao amarininy io dia amin'izao zany tsika aloha miandry ny vokatr'izay fanamarinana ataon'zareo zay ary meny fotoana zany zay rehefa avy eo hiara idinika indray mandeha misy lalana mamaritra azy ny ordonnance noho izany mahagaga ny fahitana olona iray mitondra torataratasy olona maromaro ao amin'ireo lisitra izay noraisiny seni ireo tsy azo ekeny izany satria lalàna no resaka hoy ny fanamafisana ordonnance raha ny lalàna amin'ny fifidianantsika dia individuel ny olona zany maniry ho soratana anarana fa tsy hoe d'office raha miteny gasy hoe raha miteny gasy zany hoe tonga dia raha vao feno taona ianao dia voasoratra avy hatrany ny atsika zany lalàna amin'ny fiatsika dia ny olona mihitsy ny mangataka ho soratana ny procédure hitanay zao teto dia raha eto amin'ny tana 4 fotsiny zany mijerentsika dia olona 300 zao ny olona individuel nangataka hoe ho soratana anazy satria tsy voasoratra dia ataovy nefa ny ordonnance ato amin'ny tana 4 zao 11 000 dia 11 000 moins 300 zany tsy nangataka ho arotsaka ao anaty lisym-pifidianana fa tafiditra ho azy io le procédure zany tsy voahaja amin'izay fotoana izay raha resaka teknika satria raha teo voasoratra ianao dia tsy maintsy ianao no mangataka hoe za mba mangataka ho soratana anaty lisym-pifidianana eo zany misy hoe le misy na avy aiza zany nazahoanan'ireo olona be deabe reo dia nanazava moa ny seni zany ny seni hoe ny lehibe ny fokotany nitondra an'ireo tany amin'ny seni dia nentina any amin'ny fitsarana dia nivoaka zay zavatra zay nefa zany zao zay le hoe tsy manaraka procédure zay ny tena mahazendana ao anatin'io lisitra io dia ny fahitana olona tsy fantatra reny mahagaga izany ary tsy fahita raha tsy eto Madagasikara ihany amin'izao fifidianana be ny tanàna izao ho iatrany ny fanamafisana izany indrindra no antony hitakina ny fandraisana fepetra faran'izay aingana ho ataon'ny seni izay nametrana fitokisana fa hikarakara fifidianana madio sy mangarara ary hoekeny rehetra hoy ny fanamafisana
fa tsy misy afa-tsy ny fahatongavana marobe mandeha mifidy sy ny fanaraha-maso ary ny fiarovana ny latsabato ihany no antoka mahomby indrindra iadina sy isoroana ireo endrika fanodinana ho an'ny safidim-bahoaka hoy ny solombavam-bahoaka Tototsy Andriamampandry izay voafidy tao amin'ny boriboritany fahaenina ho an'ny androany. Mitaona ny malagasy rehetra tsy vezo ny tenany andray anjara tandrify azy ka ijoro ho an'ny tena fampandrosoana marina. Tsy tokony iraviravin-tanana manoloana izany olom-pirenena rehetra ary tsy tokony hosodokany anio fa kosa hihevitra ny ho avy hoy ny fanazavany rahantsika ny tato-baovao. Amaritra ny 5 taona momba ny fiainany tsiraray, ny fiainan'ny fiarahamonina, indrindra ny fiainam-pirenena ny fivitenana be ny tanàna sy mpanolotsainy tanàna. Araka izany, tompona andraikitra amin'izay safidy ataony olom-pirenena. Tsy misy afa-tsy ny fahatongavana marobe mandeha mifidy sy ny fanaraha-maso ary ny fiarovana ny latsabato ihany anefa no antoka mahomby indrindra iadina tsy soroana ireo endrika fanodinana ny safidim-bahoaka ho ny solombavam-bahoaka Totosoa Andriamampandry androany. Marina fa misy ihany mitady hanao zavatra hafahafa amin'ny lalan'ity ordonnance ity dia soantsika vahoaka no mijery satria mananjotsika manana fahafahantsika hijery ny zavatra tsy mety amantatra ny olona zay tsy tokony no voasoratra ao na certificat de résidence io na inona tokony olona zay monina ao amin'le fokotany ihany no tokony hifidy ao anatin'izay ary ny ordonnance dia abetsaka any no tsy misy kory numéro karapanondro tsy mazava akory misy mère inconnu père inconnu ny adresy tsy voasorana anatin'izany ordonnance zany dia tsy manan-kery zany ka izany dia tsy adidiko rery fa ditsika vahoaka rehefa samy rahintsika mandray andraikitra dia horesitsika ny alatra horesitsika zany aizany zany ny fiarovana ny vato dia ho an'ny voaka malagasy io ka rehefa tsika rehetra zany no mirahina manao an'izay andro maso pokon'olona zay zany hoe andro maso mpifidianana no ataontsika ka hiaro an'izay tsika hatramin'ny maraina hatramin'ny atoandro hatramin'ny alina dia tsy zavatra mipika zany ao anatin'izay. Mazava ny any olom-pirenena mila fanarenana miainga fotony tanàna ka ilana ny tsiraray hifidy sy andro-tsabato amin'ny mahazo feno ny fandehanana mifidy ho an'ireo mahafeno fepetra ao amin'izany. Tsy tokony iraviravin-tanana ny mahaloan'izany olom-pirenena ary tsy hevitra afa-tsy ny ho avy. Fa mila mandinika dia misaina dia mba jereo izay tokony tena mpitondra matahotra an'Andriamanitra fa le ho avy ny taranakitsika ao aoriana ao manahoana ny atsika zao vita fa le taranakitsika ao aoriana ao anahoana tongava mifidy daholo fa ataovany adidinao sy safidinao tsika zany tsy maintsy manana safiditsika tsika tsirairay avy tsika malagasy sa manana safiditsika dia tsy maintsy zoatsika zany le mifidy tsy maintsy mifidy ny tsirairay avy tokony mifidy daholo zany zay tokony hoe voatafiditra anatin'ny listra satria olom-pirenentsika zany dia tokony hanao safiditsika ny tsirairay avy zany tsika. Rampitso 1 Desambra androm-pifidianana be ny tanàna sy mpanolotsainy tanàna manerana ny tany ny Repoblika ny Madagasikara. Misokatra amin'ny 9 maraina ny birao fandatsambato ary amin'ny 5 no mikatony. Karapanondro sy karapifidianana no takiny amin'ny mpifidy. Raha toka tsy manana karapanondro dia mahasolo zany ny passeport sy ny permis de conduire. Raha toka tsy manana karapifidianana kanefa ao anaty lesy-pifidianana arana dia afaka mifidy. Mbola ijana eo amin'izay vaovao ny firosoana ao anatin'ny fifidianana izay hatrany isika taorian'ny fangataham-panazavana teny amin'ny CENI dia tonga teny amin'ny OVEC ny antoko Madagasikara ny jersy nanadiady ary ny takiny mangarana momba ny lesy-pifidianana navoaka tamin'ny alalan'ny itsivolana na ny ordonnance. Nandritra izany no namantarana fa baiko midina avy any amin'ny Vomera Malerotena misahana ny fifidianana no nisy nampidirana ireo olona ao anatin'ny lesy-pifidianana ho teny anivo ny OVEC raha ny hafanamarina tao anatin'ny ity fanadiadiana ity. Miariary ny tsy fahatomombanana sy ny fanaovana tsokombakomba amin'ny fanomanana osika ho an'ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina. Olona arivo sy ray alina mahery no voalaza fa tafiditra ao anatin'ny lesy-pifidianana tamin'ny alalan'ny itsivolana ho an'ny boriboritany faefatra manokana. Raha ny zava-misy tety fotony dia manodidina ny 300 ihany ireo olona manana taratasy mazava tafiditra ao anatin'ny lesy-pifidianana. Izany hoe 700 sy ray alina dia baiko midina avy any amin'ny CENI Foibe. Raha ny fanadiadiana hatrany dia nilazany teo anivon'ny OVEC fa tsy nanjala teo anivon'izy ireo ny antota taratasy sy ny fanadiadiana mazava momba ireo olona 700 sy ray alina nampidirina ao anatin'ny lesy-pifidianana ireo. Rehefa tonga ety izay akory nefa ny atairana sy ny fahagagana fa ny ordonnance zay nivoaka collectif le izy
ordonnance ray efa misy olona 7000 8000 ary ao anatin'io ordonnance io tsisy an'izany information zany fa anarana sy fanampina anarana ny ao dia laharana karapanondro tsy misy anarana ray sy reny ao tsy misy adresy ao tsy misy ninina mihitsy ao anatin'io fa anarana fotsiny de eo zany mapetraka ny fanontaniana hoe avaiza ny information complémentaire na tsofoky ny senia ao anatin'io a lisym-pifidianana io satria tsy ny information eo ampelantanany ety amin'ny distrika tsy ampy amenona an'izay information zay ahafahana manoratra n'le anarana ao anaty lisym-pifidianana. Fanamariana faharoa dia n'izao ny voalaza fa ny procédure dia ny ety amin'ny district no maka ny attestation de non inscription ety ny fond de dossier fa ny fond de dossier ny olona tety tompokoa dia 300 farafabetsany na mafisina taty zay tsy misy afa-tsy 300 fa ny mameno azy zany hoe any amin'ny 11000 moins 300 any amin'ny 10700 any dia ordonnance ny latsaka fa ny amin'ny fohy be fotsiny alefa ety hoe tia ataovy saisie abdiro amin'ny basenareo ary zay ordonnance zay nefa tsy feno akory ny information ao anatiny. Tsy misakana fifidianana izahay saingy manamafy fa mitaky fifidianana madio sy mankarahara ka hoekendretra ny vokatra ivoaka takina noho izany ny amoany iseny lisitra mena ho an'ireo olona hita pirofo fa tsy tokony ho tafiditra ao anatin'ny lisym-pifidianana ireo ho iantrano ny antoko-timy. Tsy manakana fifidianana izahay mbola fotoana izao raha ohatra ka manana fanapa-kevitra ny seny miara-mijery miara-manaiky hoe reto lisitra reto tsy ara-dalàna ny procédure nanaovana ny reto tsy ara-dalàna dia mamoay anareo lista rouge afisy itenenana hoe reny lisym-pifidianana lasany aminareo reny dia reto andian'olo reto tsy afaka mifidy satria tsy ara-dalàna tsy ampina information nampidirana ny anarany ao anaty lisym-pifidianana. Azo atao zany mbola afaka terina alohan'ny amin'ny 5 maraina isaky ny bureau de vote io liste io raha tsy teny zay satria sendra mba misy ohatra hoe retrouation tonga tety amin'ny side fond de dossier reo mba mety ara-dalàna ihany dia reo ny acceptena fa ny akoatran'izay zay information tsy complète dia tokony tsy accepteny zany satria voarary zany tsy ary tsy tokony hafahana mitsofoka ao anatin'ny liste électorale akory ary dia zay ny fangatanay hoe manaova liste nareo seny soniavo satria zany efa fatao zany hoe raha misy anaran'olona tafiditra tsy na ao anaty lisym-pifidianana na tamina erreur io na mety antony hafa dia mamoaka liste nareo hoe reto tsy afaka mifidy dia aparitaka isaky ny bureau de vote zay azo atao zany mba isian'ny fitonena. Entitra ny antoko-timy miantso ny olom-pirenena rehetra mananjo ifidy ka tafiditra ao anatin'ny lisym-pifidianana tamin'ny alalan'ny sekretera jeneraly mba anefa ny adidy sy aneho ny safidy ampiheverana raha ampitso sosy adidy ny mifidy fa ny tena zava-dehibe dia ny fanaraha-maso ny fanisambato sy ny vokatra izay horaketina ao anatin'ny fitantanana tsoratra na ny PV. Ankoatra izay ny fanaraha-maso ireo olona tsy fantam-piaviana tonga andatsabato eny anivony ny bureau fandatsam-bato sy ny fokotany misy ny tsirairay. Ny fanjakana malagasy no niantoka iray manontolo ny fandanina arabola ho an'ny voameram-pirenena maleo tena amin'ny sana ny fifidianana amin'izao fifidianana ho ben'ny tanàna izao hoy ny filohan'ny voamera maleo tena amin'ny sana ny fifidianana androany. Fanazavana izay mampametra-panontaniana manoloana ny tena fahaleovantena ny ity voamera ity izany rehetra izany. Atato bavao eo amin'ny sary sindatsary ny tahiriny aina. Zava-dehibe ny fihetsika nasehon'ireo antoko politika sy ny vondrona politika nandritra ny vanim-potoana ny fampelezan-kevitra. Tsy nisy korontana ny tranga raha fehezina fa nizotra ampilaminana ny fiatrehana iny vanim-potoana iny hoy ny filohan'ny seni androany. Mazava ny tarigetra apetraky ny seni amin'izao fifidianana tontosaina rampitso dia ny fahafandrehetra mandray anjara malalaka raha ny fanazavana. Zay moa eo anivon'ny senia dia miezaka foana mitondra fanabeaza io tsy hanavana io an'izay eritreretina filala arak'izany tenenareo zany dia rehefa hitsy moa olona ka malalaka amin'izay fanitsina zay dia zay no mitadiavintsika fa ny azona tenena zany dia nizotra ampilaminana mitsaka ny siandavana ny resaka fampelezan-kevitra zay natao hitantsika tsy nisy korontana mihitsy teto fa milamina ny tany sy ny fanjakana ary isoranay ny vahoaka malagasy. Tetsy an-tanin'izany nivaky ny filohan'ny seni
fa ny fitondram-panjakana no mamatsy vola azy ireo tamin'ny fanomanana ny fifidianana rehetra mampametra-panontaniana ny fetra mahamaleo tena ity ravitra ity dia nisaotra manokana ny fitondram-panjakana malagasy izay nandray an-tana manontolo ny fandaniana tamin'ny lany rehetra tamin'ity fifidianana communal sy municipal raha ny vaovao dia efa naparitaka sy tonga ny 570 ny ireo komina avokoa ireo taratasy-pifidianana sy ireo fitaovana rehetra entina miatrika ny fifidianana rampitso ho iatran'ny voalohany zeny tsy maintsy ho tonga androany kosa ireo fitaovana ireo ho an'ireo komina ambiny raha ny fanamafisana dispatry ny fitaovana rehetra ny fanapariana ny fitaovana rehetra efa anatoerana daholo antsika teny zao tsy misy ny mampiahiahy ary raha ohatra ka misy ny lasaka kely ohatra ny amin'ny komina any mandray miandraikitra ny seni amelona ny banka fa ny akapobeny zany 750 faingo 10,000 angambany firenako le izy dia efa tonga ny toerany dia aotra 10,000 dia zana ho tonga amin'ity andro an'ity tsara moa ny manamarika fa nahazo fitaovana avy tamin'ny firenena indiana ny genie androany fitaovana natao hitaomana ireo vokatra sy anapariana ireo antota taratasy sy ireo fitaovana ilaina amin'ny fifidianana izay atrehana rampitso hoy ny fanamafisana mbola ijanona eo amin'izay vaovao izay fiatrehana fifidianana ho an'ny rampitso izay hatrany isika amin'ity fanadadinina manaraka ity antomotra loatra ny fanomanana ny fifidianana ankehitriny tsy mivantana any amin'ny fokotany ihany koa ireo fitaovana rehetra ho ampiasaina amin'io fifidianana izay tanteraina rampitso io fa avy hatrany dia any amin'ny toerana fandatsaham-bato raha ny fanadiadiana izay nataony mpanao gazetinay androany tsy misy ihany koa ny fandaharam-potoana mazava kanefa ny fifidianana efa rampitso raha ny fanadiadiana hatrany nefa raha narahantsika tao anatin'ny fampalalamba vao teo dia efa naparitaka sy nazavainy teo anivony seny fa efa tonga hatrany amin'ny 590 ny fanapariahana ny fitaovana eny anivon'ireo fokotany amin'izao fotoana izao andao arahantsika ny tati-baovao sy ny fanadadiana makasika izany afaka ora vitsy dia higadina ny fifidianana be ny tanàna tamin'ny 12 ratoandro teo mbola tsy misy tonga ao amin'ny fokotany iray izay anolalovana ny fitaovana indrindra tsy mbola misy toromarika voaray ary tsy mbola fantatry ny ananivon'ny fokotany ny makasika nandraikitra atao amin'ny fiatrehana ny fifidianana nolazain'ny tompona andraikitra tamin'izany ihany koa fa tonga dia mivantana any amin'ny toeram-pifidianana avokoa ny fitaovana fa tsy mandalo ny fokotany izany Zay vao vina le kizy mandamina tsisy dikany finanambola satria mbola tsisy matériel na fa tsy tia manateny fa zay zava hitanao zay mbola tsisy ninona mihitsy anao seny district aloha zao dia zay satria izy mamatsy farany amin'ny fokotany dia ny antsona ty satria zay anao ino district anao tsy maintsy mandamina fa aloha alohan'ny fifidianana mandamina dia voatapitra io mbola mandamina amin'ny satria moa taloha ny entana avy any amin'ny district dia any aty amin'ny fokotany efa voalamina tsara izy dia alefa miproduit foty fa amin'izao zao hoe tonga dia hoe direct any dia ny ankizy lasa nahemotra hoe amin'ny telo vao makany satria sao dia mbola ho taraiky rehefa tonga avy entana any zany satria samy manana samy manana engagement tsy matériel rehetra dia mbola tena mitelo zao zay tena sady mitebotebotana dia zay lasa mipetraka fotsiny tsy tsara le mitangorongorona recherche koa fa satria zao raha ohatra zany le entana dia manko le izy satria olombelona ihany manao anazy any misy zavatra tsy afitapo eo vao olana hoe tena izany ihany manany amin'ny tsy fahampin'ny fitaovana enti miasa amin'ny fifidianana toy izay nitranga tamin'ny fifidianana solom-bavambaoka farany teo ny any anivon'ny fokotany ampanano sarotra ny fanatanterahana ny fifidianana izany fifidianana tamin'ny farany zao tsisy rehefa ny raha mahity io toa ka tsisy rahay ary dia tsisy solution mana inako moa tsisy tamin'iny torsa tsisy naray ary nefa nijery tapaka ety tsisy ety za vao saiko teny hoe ety ny ety avaly aminazy zao za raiky tamin'ny broyenina ny folo nefa ne nefa nyzao vitany ny district dia efa mifokotany tsy maintsy hiasika an'le izy eo vono dia voty moa zava tsy mifokotany satria efa misy andren'olona
dia zay vao eritreritra zay zavatra iainana tanterahana izy eo satria tsy maintsy ara-tanteraka koa satria misy engagement na ray zavatra tsy amina dia efa manahirana satria rehefa tena mandeha fifidianana olona koa samy manana ny antitia dia eo zay misy manahirana. Fifidianana mangarahatra, fifidianana tsy misy osika na alabato, ireo ny tanjona amin'io androm-pifidianana io, entanina kosa hatrany ireo olom-pirenena avitrika. Fifidianana mangarahatra, fifidianana tsy misy osika na alabato, ireo ny tanjona amin'io androm-pifidianana io, entanina kosa ireo olom-pirenena avitrika ny amin'ny fanaraha-mason'ny fifidianana sy ny fitandronany vato arotsaka satria ny vato iray mety hanovan'ny tantara eto amin'ny firenena. Fanazavana ny kolokolo-pifidianana nandritra ny 2 andro ny fampielezan-kevitra raha ny tatitra nataony teo anivony Transparency International Initiative Madagascar. Any ampelantanan'ny olom-pirenena ny fanalahidy tsy tokony onona amin'ny zavamisy fa ametraka ny safidy atao izay amaritra ny hoavy. Dorantsika ny tati-baovao ny Andro Miaratina eo amin'ny saritry ny ratsariny ny ara-tanjona. No tsikefony ny Transparency International Initiative Madagascar, ireo endrika tsy fanarandalana maro no iseho nandritra ny 2 andro ny fampielezan-kevitra araka ny fanaraha-maso nataon'izy ireo teny fotony sy ny fitarainana samy hafa voaran'izy ireo ka nahazoana tatitra omaly. Tsy voahaja ny tsy fiandanina nahazovana ny kolokolo-pifidianana niseho tamin'ny etsika fizarana ara-tsosialy samy hafa sy fizarana vola. Nahita izay endrika ana fanodikodonana safidina olom-pirenena ao anatin'izany ny kolokolo ara-pifidianana zany. Voalohany aloha ireo fizarana mopapa na ataony kandida sasatsasany ao anatin'izany ny fizarana sakafo, fizarana vola ihany koa atao eny anivon'ny arrondissement sy ny fokontany tsirairay ary izy io dia natao eto Antananarivo ihany amin'ny arrondissement Anakeny zany dia zany zavatra zany dia hitanay fa dia tsy fanajana tanteraka ny fahaleovantena ny fitondram-panjakana mandritra ny fampielezan-kevitra zany. Ankoatran'izay dia tao anatin'izay fanaraha-maso izay dia nahita koa izay fa ireo événement rehetrarehetra zany izay ataon'ireo candidat ao anatin'izany ohatra ny resaka porte à porte ireo famorin'olona izay ataony zareo dia tsy maintsy misy foana ireo fizarana vola izany dia mety hoe endrika ataony zareo hoe solopaladi fa ao anatin'izay nefa lasa tsy fantatra intsony hoe solopaladi marina ve sa hoe vola entina hanodikodinana ny safidin'ilay olom-pirenena ary mety misy an'izay hoe ary farany nahita izahay surtout tany amin'ny province ny Andrenivohitra Toliara ny fandraisana anjara n'ireo chef fokontany ao anatin'izany fampielezan-kevitra zany ary zany fandraisana anjara zany dia tena fandraisam-pitenenana mihitsy mandritra ny famorin'olona ataon'ireo candidat zany dia zany zavatra zany dia tsy mety tanteraka ary ao anatin'izay hoe tsy fanajana ny fahaleovantena ny fitondram-panjakana zany. Any ampelantanan'ny olom-pirenena rehetra ny fanalahidy tsy tokony onona amin'ny zavamisy fa metraka tsara ny safidy atao izay amaritra ny hoavy. Verinay fa any amin'ny olom-pirenena sisa ny vahaolana satria iny eny zaraina aminao androany mody lazaina aminao iny fa fety nefa ny azona atao tsara ny zarany iny taoriana ny fifidianana. Ao zany misy verinay fa tena hevitra ratsy mihitsy tena lazaina hoe hevitra ratsy fanahinina napetraka ao anelanelany ny fifidianana sy ny fety eo mihitsy le izy mba entina anakorotanana zany. Ny any antsonay ataonay amin'ny olom-pirenena dia hoe mahaiza mifidy fotsiny iny anie zarainy aminao amin'ny voalohany volana desambra mety lany eo noho eo ihany iny mety tsy nahatakatra mandra-pahatonga an'le fety akory iny zay lazaina fa fety le izy fa tadio tsara fa misy hevitra ambadika ao ambadika ireny dia miantso ny olom-pirenena zay androany zay mbola miantso foana ny olom-pirenena namokatra an'le fitaovana zay hoe ahifidy manampy anao be da be iny hoe inona ny tokony atao rehefa tonga ny amin'ny 2 Desambra iza ny tokony hofidiana ary ao le mahasitsivana dia any aminao sisa ny fanalahidy ny lalàna apetraka fa tsika aloha androany mahita fa nampitondra raha manitsakitsaka ny lalàna dia isika olom-pirenena no erany zao zavatra zao sisa. Tsy misy efa-tsy ny fandainana mifidy ihany no antoka hisoroana ny endrika kolokolo-pifidianana raha ny fanamafisana izy ireo. Rehefa tsy handeha mifidy ny olona iray manana zo dia olon-kafa no hifidy eo amin'ny toerany ka nomevana ny kolikoly. Raha vao tsy mifidy tsika dia mora be ho an'ny olona izay anodina ny vatontsika ny mifidy amin'ny toerantsika. Tadidio fa misy enjeu ngeza be ty Antananarivo ty.
misy enjeu ngezabe ihany koa ny communal rehetra manerana ny Madagasikara. Raha vao tsy mifidyntsika zany a dia ireo mpanao kolikoly no hifidy amin'ny toerantsika. Zavatra anankiray zay. Dia manentana anareo zay raiso ny fiara-pifidianana mandehana mifidy tanterao ny adidy. Satria eo le hoe démocratie mifidytsika fa eo koa tsy maintsy bahanantsika zany le toerana mety hidiran'ny mpanao kolikoly. Raha ohatra ity fifidianana ity ka hoe ho atao dia ilaina foana no manao azy tsara satria miantoka ny filaminana, miantoka ny démocratie atsika ary miantoka ny fiainantsika amin'ny andavanandro. Dia zay hoe fibahanana ny fanaovana kolikoly zay no tsy maintsy mila apetraka tsika mafy. Eo zany tsika olo-pirenena ny tompon'andraikitra voalohany, tompon'andraikitra ihany koa ireo rehetra izay mikirakira ny zotra-pifidianana hoe mila anaovana an'izay arak'izay lalàn'izay. Fanao ny Transparency International Initiative Madagasikara isan-taona ny manao tatitra momba ny fandanimbola ny kandida mandritra ny fampelezan-kevitra sy ny fomba fiasan'ny kandida tsirairay avy. Nojerena sy naray maso manokana tamin'izany endrika kolokolo-pifidianana sy ny fanodikodinana ny safidim-bahoaka. Nametraka olona teny amin'ny renivohim-paritany enina izy ireo hanaramaso ny fisotro izany ka nahazoana ireo vokatra samihafa ka nafanana moky tatitra io omaly. Vita ny fampelezan-kevitra omaly manana iray andro fankinana na ilay antsona hoe silence électoral ny olom-pirenena androany ahafahana misaina sy mandinika tsara na ny fandaran'asa na ny mombamomba ireo candidat mpilatsaka hofidiana mialohan'ny fandatsaham-bato ho an'ny rampitso 2 Desambra. Famerenana ny fahefana any amin'ny vahoaka ny fifidianana ben'ny tanàna ka tsy tokony atao atsirambina hoy ny mpamakafaka politika avy amin'ny ONG Tolotsoa. Io fifidianana io ihany koa no iampitana any amin'ny fifidianan'olona amin'ny taona ho avy io. Arak'izany iankina ny fiainam-pirenena ny fifidianana ka tsy tokony andalo sy atao fahazarana fotsiny ho an'ny olom-pirenena. Tato-baovao ny Andro Miaratinina eo amin'ny sary sindatsariny ny Arotanjo. Nanana raiky amby 20 andro ny kandida mpilatsaka hofidiana sy ny olom-pirenena ny fankafantarana sy ny fandresy lahatra mialohan'ny andatsiam-bato rampitso 2 Desambra. Tsikaritra ho ny mpanao politika fa nizotra raka ny tokony ho izy ny fampelezan-kevitra saingy nisongadina atao anatin'izany fanaratsiana maha-olona fa tsy ilay hevitra tokony ampitaina ho an'ny olom-pirenena. Miantoka ny ho avy rehetra ny fifidianana ben'ny tanàna io ka tsy tokony andalo sy atao fahazarana ho an'ny olom-pirenena fa kosa tena hitondra fanovana amin'ny lafiny maro. Ny fampelezan-kevitra nandeha hoe ara-dalàna fa ny eo amin'ilay hoe le hevitra tokony ho ampitaina no hitanay hoe tsy any fa lasa aty amin'ny fifanaratsiana kokoa zany ny maha-olona no tena nivoizina atao hoe ianona tsy mahay an'izao, ianona mahay an'izao, ianona very, ianona ohatr'izao manana dossier ohatr'izao lasa fanaratsiana le izy nefany ny safidy zay ho apetraka ny misy andraikitra ho raisina mahabe ny tanàna zany dia tokony hoe ny fahaizanao mifanaraka amin'izay hoe andraikitra ho raisinao zay tokony voizinao hoe inona no ataonao an'io fahefana io rehefa azonao inona no ataonao eo inona ny programme anasanao ireny rehetrarehetra ny ahafahan'olona mametraka fitokisana sy manantena zavatra dia amin'izao zany raha fifanaratsiana no hita betsaka dia hifidy olona tsy manana programme zany ny olona dia mazava ho azy izy fahadisom-panantenana ao ambadik'izay satria tsy mazava ny ataontsika hoe fifanarahana eo ampifidy sy ny mpilatsaka hofidiana. Nanana iray andro anginana ny olom-pirenena rehetra androany na ilay antsoina hoe silence électoral mialoha ny andatsaham-bato rampitso. Miankina amin'io avokoa namaritra ny ho avy rehetra ka tokony isaina ny olom-pirenena tsara ireo mendrika apindra amina ny fahefana. Atao zany andro fanginana dia toy an'ilay propagande teo hoe raha ny tokony ho izy hoy tsika teo hoe ny fandaharan'asany zay ho ataony io ny ampiasany an'ilay fahefana rehefa azony zay ny tokony nandresen'ny lahatra tanatin'ny 20 andro. Ny androany zany raha hoe ny candidat tsirairay nanao an'izay dia ny olom-pirenena voasoratra anarana anaty listra andeha hifidy dia misaintsaina izy androany mandanjalanja hoe raha mamantatra n'ilay andraikitra mahabe ny tanàna izy iza kokoa no nanolotra fandaharan'asa mifanaraka amin'io andraikitra io ary iza kokoa no manana n'ilay hoe fijoroana mifanaraka amin'ilay andraikitra mahabe ny tanàna. Tompona andraikitra amin'ny fiantohana fifidianana aminaraka ny fenitra demokratika ny rehetra ny senina atao mpikarakara nomena azo ihany koa ny kandida rehetra hanana delege ary ny fiarahamonim-pirenena hanana mpanaramaso mandritra ny fifidianana na izany na tsy izany mila atao mazava ny fitsinjarana asa an'ireo ahafahana mampizotra raka ny tokony ho izy ny fifidianana mba ho lavitry ny fanirikiliana sy ny fifanisahana andraikitra. Efa soso-kevitra efa nalefa tamin'izareo meloa zany ary mino fa efa namafisin'zareo ny
fampiofanana zay nataony zareo satria misy foana mialohan'ny fifidianana fa antenaina lay olombelona satria eo ihany lalàna fa eo ihany koa ny toetran'ny olombelona zay manana ny fironany tsara marihana fa na dia eo ara neutralité de l'administration fantatsika ny olombelona dia manana ny fironany foana ao an-tsainy ao dia zay indraindray no mibaiko an'ilay olona anaonao foana sy nilikilika ny hafa zay tsy mitovy firiana aminy dia reny ny tsara fefena ary tokony ho saziana araka ny tokony ho izy zany zay azahoana fitarainana rehefa orina fifidiana satria manatsara foana moa tsika tsy maintsy misy foana ny lesoka eny antsefatsefany eny raha olombelona ny olana dia aloha olombelona ny soloana raha lalàna ny olana dia lalàna ny soloana tombony goavana ho an'ny olo-pirenena voasoratra ao anaty lesy-pifidianana ny manao adidy indrindra feno ny fepetra ahafahan'izy ireo manara-maso ny fifidianana any ampelantanany olo-pirenena rehetra ny fahefana ny lona ny olona ampindra amina fahefana ka hisolo-tena ny vahoaka hitondra fampandrosoana io fifidianana io ihany koa mantsy no hiampita amin'ny fifidianana loolona amin'ny taona ho avy io ka antony tsy tokony hanaovana mbanjavatra sikitoto lafim-baovao afa-tanteraka kosa indray mianatra manaina ny fahorinana mahazo ny malagasy ankehitriny tsy marotra ny mpitondra nefa ny famahana ireo olana fototra ireo fa variana amin'ny kajy politika raha ny vaovao azo dia misy ny fikasanana anova sy ikitika ny anjatsasany ao anatin'ny andininy hoan'ny lalam-pandrenana ataon'ny mpitondra ankehitriny tsy azo ekely izany zavatra izany hoy ny mpanao politika raha ary manana mamy eo anivony antoko maheva hoan'ny ity androany ity fampitinana izay vaovao izay mandeha ny feo ankehitriny fa misy fikasana ikitika lalam-pandrenana raha ny loharanom-baovao dia azahoana manova ny andiny sasantsasany ao anatin'ny lalam-pandrenana ho an'ny repoblika fahefatra ka isan'izany ny andininy mikasika ny fepito-piasan'ny filoam-pirenena sy ny tsy famerana ny fahafahana mirotsaka hofidiana na impiry na impiry mbola tsy nanamarina na nandamomba io vaovao miely io hatreto ny eo anivon'ny fanjakana raha ny fantatra nefa dia efa nisy sy ondresaka nandeha ikitihana ny andiny mirakitra ny fahafahan'ny filoam-pirenena manavao ka analava ny fepito-piasany raha nalam-pandrenana ankehitriny manko dia 5 taona ny fito-piasany ny filohan'ny repoblika ka indray mandeha ihany izany no azo avaozina ny mpitondra ankehitriny ihany anefa no nandrafitra io lalam-pandrenana io ny volana desambra 2020 arak'izany zavatra hafa no tiana apetraka eto amin'ny firenena raha mbola izao fitondrana izao ihany no mihevitra ny anova lalam-pandrenana hoy raha ary manana mamy izay filohan'ny antoko Madagasikara endrika vaovao na ny maheva mahakasika ny constitution na ny lalam-pandrenana miantso atopoko hoe aza alay-panahy ka anana faindrena ngeda be anovanova ny lalam-pandrenana dia efa miteny satria ny antony dia tsotra efa natao io tamin'ny 2010 dia voleo loha hijanona eo fa tsy hoe tsy mety amiko indray io amin'ny 2024 dia hovanao indray amin'ny 2040 dia hovanao indray amin'ny 2050 oka aloha toko fa mbola misy olona eto Madagasikara mbola misy olona eto Madagasikara fa rehefa saminareo daholo ny atao amin'izay tianareo atao ity firenena ity ny fahamanany olam-bahoaka ny tokony emason'ny fanjakana raha tena fitiavan-tany razana marina no ao anatin'ny mpitondra ireo hoy ny fanamafisana ny mpitondra sy ny manodidina azy ihany sisa no mahita fa mandroso sy milamina ny malagasy manapirofo ireo ny filaharam-be azahoana vary fa tena mahantra ny malagasy hoy ity mpanao politika ity ny filaharan-drano ny familafilan'ny jirama izay manapotika ny fiarian'ny ponina ny tsy fisin'ny famoronana asa ka mampitaingy tambony tanora malagasy na vita fianarana no tokony ametrahana paikady matotra fa tsy fanaovana fitsapa-kevy-bahoaka ikitihana lalam-pandrenana hoy hatrany raha ary manana mamy sarotra ny itondrana fampandrosorona raha tsy mitovy loko ny be ny tanàna sy ny fitondrana hoy ny mpitondra fanjakana tsy mitombony izany hoy ireo olo-pirenena fa fanapahan-kevitra ankolaka fa fampielezan-kevitra ankolaka no nataon'ny mpitondra hoy hatrany izy ireo pirofo ny fampotehan'ny renivohitra tato anatin'ny taona maro kanefa mitovy loko tamin'ny fanjakana ny tantana ny tanàna ndao arahantsika ny antsipriana izay tsy afaka hiara asa amin'ny fitondram-panjakana ary sakana ho an'ny fampandrosoana ratsy kandida-panjakana no be ny tanàna hoy ny filoha alina rehefa iny vahiny tao amin'ny televiziona rahavavy fanambarana ary fanirianan-kolaka ary indrindra fanavaka vahana sahady izany hoy ireo olo-pirenena tsy tokony anilika sy hanavaka olona na loko politika ny filoha-pirenena fa kosa hikatsaka trany ny fampandrosoana ho an'ny rehetra mampieritreritra ihany aloha satria mety hoe raha ohatra zany olona tsy mitovy firena mpitondra ny lany eo
raha fomba filaza filoham-pirenena dia mety hoe tsy afaka hiara-iasa amin'izay olona izay zany izy nefa ny filoham-pirenena tokony hipetraka ho ray aman-dreny foana dia tsy mitanilana amin'iza na amin'iza fa mahay miara-miasa amin'ny zanaka rehetrarehetra satria ny mpitatana rehetra zany dia kotiny hoe zanaky ny filoham-pirenena dia moa koa Antananarivo anie ao anatin'ny faritra hoentin'ny filoham-pirenena dia ahoana moa no hoe tsy tiany izay olona lany eo raha hoe tsy mitovy loko amin'ny mpitondra fa ao anatin'ny Madagasikara zany Antananarivo dia tokony hoe eo ambany fiadidian'ny filoham-pirenena indrindra koa hoe itsika eto Antananarivo no kapitaly Madagasikara dia tokony hiara-iasa amin'izay mpitondra izay mpitatana lany eo zany ny filoham-pirenena. Raha atao jerin-todika kosa nefa ny asa vita teo aloha fony be ny tanàna mitovy antoko tamin'ny fitondrana dia tsy misy akory ny fampandrosoana ho hiatrany ireo olom-pirenena. Midika fampelezan-kevitra kolaka ihany koa izy ireo ny filazana izany. Izaho aloha mbola tsy nahita tsy hoe fakalako olona ray na volon-koditra na hoe anaran'olona fa tsy nahita nanomboka hatramin'ny be ny tanàna teo aloha lasa minisitra zany dia nandimby azy le Ramose Nodimandry teo iny ta iny fa lasako rasana dia nandimby azy ilay ty madamy ty ohatrany mbola tsy nahita fa ny hatramin'izay aloha tsy nahita zay olom-pirenena tsotra ane somary gaga ihany ao anatin'ny fako misavovony eto Antananarivo no tendrena ho minisitry ny mpitatana teo aloha iny dia gaga be zay hoe efa hita hoe tsy nahomby ny asa ny tamin'ny mahabe ny tanàna azy dia mbola namena toerana minisitra indray izy dia ohatry ny gaga ihany zahay vahoaka zany mandika izay zavatra izay. Antananarivo aloha tamin'ny be ny tanàna teo tsy nisy fandrosoana mihitsy ny teto amin'ny commune Antananarivo renivohitra fa asana hoe tsy mahay mitatana ny be ny tanàna teo aloha zany fa tsisy zavatra vita mihitsy raha be ny tanàna teo aloha satria le teo aloha zao tao amin'ny atoko nisy azy ny be ny tanàna nefa zay ny teneniko teo tsisy zava-bita fa raha hoe io arakarak'ilay olona toe-tsain'ilay olona hitondra zany. Fampandrosoana no ilain'ny vahoaka malagasy fampandrosoana mipaka amin'ny isam-batan'olona. Fa mahakasika indrindra izay fitantanan-draram-pirenena izay dia niteraka resabe teny anivon'ny tambajotra sosialy sy teny anivon'ny fiarahamonina ny filazan'ny filoham-pirenena fa mahampy fianakaviana iray ahitana olona 5 ny vary iray kilao ao anatin'ny ray andro no voalaza fa afaka ampiasana izany. Tsy manampy ny malagasy ny filazana izany fa fandemetsahina hoy ny fanehoan-kevitra. Tato-baovao ny sitraka ratovina Mintso eo amin'ny sarsyn-dratsariny mbola avatsara. Diso ny filazana fa ny vary iray kilao mahasahana olona 5 ho any andro iray. Hoy ny malagasy na lafo aza ny vidim-bary sy ny fiainana dia tsy afaka miala amin'ny vary ary tsy afaka ny tsy sakafo ny vahoaka malagasy. Manoloana ny fahalafosan'ny kapoakam-bary dia voatery mampihena ny arotsaka ny ankamaroan'ny malagasy. Zay zao dia mianaka dia mandroatra vary zao zay atandro zay mandrotraka ray kilao sy ray kapoaka dia zay zao natao ampy. Dia maraina tsy maintsy hoe mihinana vary sosoa ihany fa tsy vita konkoa le vidy mofo. Eo amin'ny fito sy tapany isan'andro zany zao vary hoaninay. Tsika ane gasy foto-tsakafony gasy hoe variko. Ahoana moa ny hinanan'ny olona 5 mianaka vary ray kilao mandritra ny ray andro. Tsy mihinana tapatsanay intsony zao fa vary-bodiny ngambany. Oye ka ny tenin'le filoham-pirenena koa moa tokony mba hitsitsiny ihany raha ohatra hoe zany fa ny anazy hoe ahena ny kapoaka tsy haiko zany hoe mifamatra an'le vary kapoaka ve na ahena sa le kapoaka mihitsy no ahena ho kopy. Enina zao zay ny ray trano vary kilo eo zany ny ampinay indray andro raha koa tiana 230 ny ray kilo amin'izao fotoana izao zany mandany 790 eo zany ianao tsy ianao nefa tsy ahita an'izay tsy vary ihany no dépense ao an-trano fa mbola ny kojakoja ny laoka ny lakozy ny mpianatra mandeha daholo zany tsy ampy. Firenena aloha izy nge olona sinoby tena ambonimbony toerany normal be zany teny zany ka izy angamba ny ray sotro roa sotro lehibe finanantsika ny vary hoan'ny ray raha zay miasa mafy duré zao ny asanay zao ny nambary an'izany ray kilo dia mandrotraka zany zay mianaka ray kapoaka dia ko tsy miady hatrany ny ankizy hoe tsy ampy ny hianina tsy mety mbola mandrotsaka mifandrotsaka renao mbola miady hianina ny ankizy hoe tsy ampy noana.
tsy any amin'ny fitanisana sy ny famerana ny fatrambary arotsaka ho an'ny isa-tokantrano lara-pahamehana amin'izao fiainana izao ho ihany ireo sendranay fa ny fampidinana vidim-bary sy ny PPN tsy any amin'ny fitanisana sy ny famerana ny fatrambary arotsaka ho an'ny isa-tokantrano lara-pahamehana amin'izao fiainana efa sarotra izao ho ihany ireo sendranay fa ny fampidinana ny vidim-bary sy ny PPN mba hisitrahany isam-baravarana sakafo ara-dalàna ary ihany koa ahafahan'izy ireo miasa ara-dalàna fa raha ny tena mety dia tokony vidim-piainana mihitsy ny hoe zany ny filoham-pirenena ahidina aloha raha ohatra ka tena tiany hoe ho sambatra gasina hoe tiany hoe ahianana fiadanana le olona ohatranay ny olona ohatranay manko zao mitady androany dia hoanina androany mitady rapitso dia hoanina rapitso dia zay nefa raha vao mihinana ny fariboditsinay dia tsy afaka miasa fanaona dia tsy ampy anay mihitsy n'le raiky lohandray andro ka tsy ampy dia ny tokony atao amin'ny filoham-pirenena zany mitrandraka ny voalohany indrindra aloha tsy iretiretina zao io amin'ny fiainam-bahoaka fiainana andavanandro mponina ny sosialim-polina na rano arenge zao lasa vidiny lasa mividy rano foana hatramin'izay mba moramora fa ny rano zao lasa ao anatin'ny depa raha ohatra ianao mividy vary enina arivo dia mividy vary dia mividy rano enina arivo ndray andro aiza tsy moa ny ainanao amin'izany raha bangona dia tsy mahafantatra ny tena iainan'ny malagasy ny mpitondra ilaina ny fahatongavan-tsaina ny tompona andraikitra araka izany ny fampidinana ny vidim-piainana izay ny fanehoan-kevitry ny olom-pirenena mahakasika iny fa hivadika lafim-baovao hafa isika mahakasika ny toetry ny andro dia nomeny ny sampana-pamantatra toetry ny andro Mauritiana anarana Sido androany maraina ilay andro ratsy ao amin'ny ranomasombe Indiana noho ny fitombony heriny ka lasa tempête tropicale tombanana izy fiantraikany amin'ny toetrandro any amin'ny tendrony avaratry Madagasikara ity rovidoza ity any amin'ny farany herinandro any tamin'ny sivoramanana teo dia tany amin'ny 240 kilometatra antsinanana somary avaratra antsinanany antsiranana voalohany no misy ny fohibeny lasa rivodoza mahery vaika i Sido na forte tempête tropicale satria niakatra 70 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka aminy izay arahina tafiotra 520 kilometatra isan'ora manakaiky ny fohibeny mikasika mikisaka miakandrefana somary avaratra andrefana i Sido ka tafakatra 420 kilometatra isan'ora ny rivotra hoentiny vinavinainy tomboeratra ny Sido ato anatin'ny 3 andro ka mety ho lasa cyclone tropical ny tanjany ny raka misy ho avy izao manoloana izany dia mianatra amin'ny faritra Diana Sava ny distrikany Bealanana Befandrina avaratra Antsohy Bourginy ary Analalava ny filazana fanarana miloko maitso entana ihany koa ireo mpampiasa an-dranomasina eo anelanelany Cap d'Ambre sy Camp Sainte-Marie mba tsy andrika intsony manomboka ny alaka misy ho avy izao entana ny rehetra mba anaraka mandrakariva ny toromarika omeny ny manam-pahefana isan'ny tokony vinavinaina iena ny herin'i Sido amin'ny farany herinandro ity andrasana araka izany izay mety ifivoarany ity rivodoza ity maresaka iraisam-pirenena ny farana atreo ny fikarohana olona na vata mangatsika tany amin'ny Lahe taorian'ny fipoahana ny seho ny asabotsy lasa teo tsy misy olona tavela intsony tao anatin'ilay tranorava hoy ny fanazavana raha ny vaovao dia enina no namoiny any tamin'ity fipoahana ity tady vaovao vao marina tamin'ny fikarohana fa enina ny maty vokatry ny fipoahana an'izao tany Lahe Pays-Bas efa natsahatra tamin'ny fomba ofisialy malalatsinainy ny fikarohana ireo niarambohina teo amin'ny toerana nisy fipoahana izay nandravatrano iray nahitana apartement 420 ka nidiny tamin'ireo potika tanteraka mitohy-trano fa nadiadiana tao ampitandro filaminana hikarohana ny antony fipoahana ka nampianjera ny trano iray ny asabotsy maraina lasa teo nitsidika ny toerana nisy ony loza ny Andriamanjaka ny Pays-Bas ny alatsinainy teo niresaka tamin'ny mponina sy ireo mpiasa an-tsitrapo eo am-pandinihana ny aya ekobevavy ity raharaha ity ireo mpanao famitorana saingy mbola tsy nanomena tsiprimo mazava izy ireo miatra ao Lahe ny filazana mehana misoana ihany koa ny Pays-Bas
tapitra ny fampalalambo voatsika tompoko lahy sy tompoko vavy tamin'izao ariva izao tsara mampafantatra anao fa ho an'ny rampitso dia isy ny tato-baovao manokana ho ataon'ny mpanao gazety rehetra eto anivon'ny MBS radio sy ny MBS fahitalavitra mahakasika indrindra ny tontolo ny fifidianana sy ny fizotry ny fifidianana ho an'ny rampitso ametraka ny mandrapitafa soavatsara ho amin'ny rampitso indray arak'izany mandrapitafa tompoko